gaga ny olona sasany raha nahita ny valan-dresaky ny antokotiko Madagasikara omaly teny faravohitra tamin'ny fampisehoana mivantana ireo bidon jaune maro dia maro ny tandahatra. Dia bidon jaune ve no ndeha omena ny vahoaka noana hoy ireo tsy mandinika lavitra. Inona koa izay bidon? Tsy dia visionnaire loatra e? Ie, bidon jaune tokoa aloha saingy avadika zavatra mahasoa ny vahoaka eny amin'ireo vokotany. Intsy eny ilay bidon? Tena hodina, tena amboarina, tena rafitra, dia lasa ohatr'izao. Azo ampiasaina avy eo anasana tanana. Ity fitaovana ity dia isan'ny sarobidy amin'izao fotoanan'ny coronavirus izao satria dia ahafahany eny amin'ny vahoaka rehetra eny amin'ny vokotany manasa tanana maimaimpoana. Tsy pampy bidon tahaka izao ihany no atolotry ny antokotiko Madagasikara fa savony ary gel désinfectant ihany koa. Ny mahasoa aloha vao ny mahafinaritra e, hoy ny filohan'ny antokotiko Madagasikara Marc Ravalomanana. Aza manahy ianareo eran'ny fokotim sy comtim na ny rectim fa azo ny anjaranareo avy. Dia ho vahoaka lavitry ny coronavirus ny malagasy rehetra.